Miarahaba tompoko lahy finaritra tompoko vavy akafarinina indray ary no andorananao ny vaovao makasika ny mety toetry ny andro ho an'ny 3 andro manaraka indray. Makasika izay toetry ny andro izay ary dia mbola mibatoerana hatrany aloha ny tsokan'ny alizay avy aty amin'iny atsimo atsinanan'ny nosy rehetrarehetra iny sy amin'izay farany atsinanan'ny afovoantany rehetrarehetra iny, zany hoe amin'iny zany no atsinanana no ahitana orana amin'ny ankapobeny indrindra atsinanana voatany kosa dia mbola misy erika ihany ratsefatsefany eny raha ny 3 andro ho avy no jerena. Raha ny ao amin'ny maripana kosa indray dia isy zany aloha ny fiakaran'ny maripana kely ao anatin'izay 3 andro izay satria dia efa manomboka mandalo aty atsimon'ny nosy ny rindrin-drahona indrindra any amin'izay faharoa sy fahatelo ny andro izay. Ho jerentsika amin'ny antsipiriany kosa ary izay toetry ny andro izay. Ny maraina zao ho an'ny alarobia dia mbola ahitana orana malefaka zany ny vatovavy fitivinany atsimo atsinanana mahazo an'iny taolaniaro sy aty amin'ny somary hitatra kely amin'ny atitany taolinaniaro aty somary mandrahondrahona hatrany izay mety arahany herika ny ilana atsinanany vakina karatra Morimania Otomatsiatra iny katraty amin'ny Yorombe ary mahazo an'ny Mangoro mandrahondrahona hatrany kosa ny voatany ankoatran'izay fa dia ny fandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra sisa. Ny tolakandro kosa indray ary ho an'izay rapitso izay ihany dia mitoetra aloha ny orana malefaka ny alina izy raha aty amin'iny Tamatavy iny misy orana malefaka ihany koa ny manodidina ny Antalahy somary antsetra ary mbola ahitana izay orana malefaka izay hatrany ny vatovavy fitivinany atsimo atsinanana ary taolaniaro mbola mandrahondrahona mety arahany herika ny ilana atsinanan'ny Otomatsiatra sy Yorombe iny mandrahondrahona kosa aty amin'ny voatany ambony aty sy amin'ity manodidina ny Melaky Bongolava aty ny fandimby-ndrahona sy ny masoandro any amin'ny faritra sisa. Raha mikasika ny vinavina ho an'ny maripana rapitso aloha zany dia manodididina ny 17 ka hatramin'ny 20 ny aty amin'ny faritra voatany ny ambony indrindra zany hoe aty amin'ny tapany atsimo zany no somary mangatsiatsiaka. Raha toa ka 14 ka hatramin'ny 15 kosa ny morotsiraka atsinanan'ny nosy aty andrefana moa zany dia 19 ka hatramin'ny 30 izay maripana izay. Raha ny mafana indrindra ho an'ny rapitso zany dia 20 degré celsius any Mahajanga no ahitana izay. Izay toetry ny andro izay ihany raha ho an'ny alakamisy kosa indray dia efa somary misy ny rindrin-drahona izay mandalo atatsimony nosy mitsoka ny rivotra mafana amin'ny ankapobeny na dia eo ary ny orana malefaka aty amin'ny Antalahy Analanjirofo atsinanana atsimo atsinanana vatovavy fitivinany iny mbola mandrahondrahona hatrany aloha ny ilana atsinanany afovoatany na izany ary sy aty amin'ny faritra Melaky aty ny fandimby-ndrahona sy ny masoandro any amin'ny faritra sisa. Ny maripana raha ho an'izay alakamisy izay dia 19 20 ka hatramin'ny 20 hatrany aloha ny aty amin'ny afovoatany izay tsy misy fivoahana firy fa manodidina ny 4 ka hatramin'ny 9 kosa ny morotsiraka atsinanan'ny nosy 20 ka hatramin'ny 30 aty andrefan'ny nosy. Aty ny mafana indrindra zany dia izay 30 degré celsius izay any Morondava no ahitana azy. Amaranana ny toetry ny andro kosa ary dia ho an'ny zoma dia mbola mitoetra ny orana aty amin'ny morotsiraka atsinanana zany hoe anehoan'ny Antalahy sy Analanjirofo morotsiraka ny faritra atsinanana sy vatovavy fitivinany tapany avaratry ny faritra atsimo atsinanana iny mandrahondrahona ihany kosa aloha ny faritra voatany ka hatraty amin'iny Melaky sy Bongolava iny ibalika masoandro aty atsimony nosy aty ary toa ka ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra sisa. Ny maripana ho an'ny zoma dia manodididina ny 19 ka hatramin'ny 20 somary miakatra kely zany aloha ny afovoatany fa ny ambany indrindra no somary mangatsiatsiaka zany hoe ny voamaraina mahatrafalatsaka hatramin'ny 9 izy aty amin'ny faritra vakina karatra. Manodidina ny 20 ka hatramin'ny 17 niakatra ihany koa ny aty amin'ny morotsiraka atsinanana ary 30 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Ny mafana indrindra zany dia 30 degré celsius mbola ny faritra Menabe hatrany. Araky mahazatra ihany koa dia misy ny vaovao makasika ny tany falitondrivotra rehefa talata ambany amin'ny ankapobeny ny tany falitondrivotra eto Antananarivo amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Amin'ny ambanin'ny fetrany OMS avokoa ny rehetrarehetra voaray fa ny eny amin'ny manodidina ny Ambohidahy no mbola mijanona manodidina ny fetran'ny OMS. Raha ny mandrafitra ny mety toetry ny andro indray ary ao anatin'ny 3 andro ho avy no jerena dia vinavinaina hijanona ho ambany hatrany amin'ny ankapobeny ny tany falitondrivotra eto Antananarivo renivohitra madidio zany. Dia izay indray ary ny vaovao afaka natolotra antsika tamin'ity anio ity dia mankasitraka anao hanaraka izay hatramin'ny farany.
amin'ny manaraka indray veloma tompo.